Sehatra sosialy kosa mandray andraikitra feno amin'ireo ankizy mirenireny eny an-dalambe ny fikambanana iray antsointsika hoe les enfants du soleil. Ireto ankizy reto moa zany dia ankizy sahirana, ankizy tsisy pia avokoa ary manodidina ny eninjato isan'izy ireo. Ny fikambanana tanteraka no mandray an-tanana no mombamomba ireto ankizy ireto. Manangona ireo ankizy eny an-dalambe sy manao izay ahatonga azy ireo olom-pirenena vanina ny fikambanana les enfants du soleil. Manodidina ny eninjato izy ireo amin'izao fotoana izao. Ireo zaza 5 ka hatramin'ny 10 taona no raisin'ny fikambanana les enfants du soleil ary ireo izay tena sahirana no fantenana azy ireo. Manomana no avin'izy ireo no tanjon'ny fikambanana amin'ny fampidirana an-tsekoly, ny fiantohana ny sakafo sy ny trano fonenana, ny fanofanana arak'asa sy ny fampidirana amin'ny sehatry ny asa. Manangona andreo ankizy eny an-dalambe, enfants de rue, dia miezaka mamerina azy any amin'ny famille aloha fa rehefa tsy possible ny iverenany amin'ny famille dia raisinay aty amin'ny centre izy saingy misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny juge des enfants, zany hoe sous l'ordre de placement andreo juge ireo zany ny ankizy vao afaka mipetraka aty amin'ny centre. Raha manantona anay zany zareo dia mijery izahay hoe mafeno an'ilay condition apetraka zany le hoe enfants de rue des très pauvres satria zay le mission anay, zay cible anay zany. Dia rehefa hita izy hoe mafeno an'ilay critère dia raisinay. Saingy kosa entre ny 5 taona ka hatramin'ny 10 taona ny ankizy raisinay. Zay no raisinay aty amin'ny centre fa izahay indray miantoka ny fianarany ambara-pahatonga azy 21 ans. Tsy ny ankizy ihany no raisin'ny fikambanana les enfants de soleil fa ireo renim-pianakaviana mananjanaka tsisy pia ihany koa. Ho an'reto farany dia ny fanofanana arak'asa azy ireo mandritra ny 2 taona mba hanamorana sy ahafahany miditra amin'ny sehatry ny asa. Ankoatra ny ankizy dia misy ny femme abandonnée, zany hoe reny vehivavy eny amoron-dalana koa miaraka amin'ny zanany zany dia raisinay izy ireo mpanovina formation professionnelle zany mikasika ny broderie sy vannerie aloha no tena ampianarinay zareo amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mampiditra koa izay ny activité coiffure. Nankalaza ny 20 taona ny fikambanana les enfants de soleil androany tetsy amin'ny village les enfants de soleil Itosy. Fikambanana izay naoriny Robert Richard tamin'ny taona 1970. Nisy ny fitaovam-pivavahana no tanterahan'izy ireo izay notarihan'i Montpera Pedro. Nisy ihany koa ny fampiratiana ny asa tanana vitandreo ankizy ao amin'ny village. Miisa 9 ny site ny fikambanana les enfants de soleil eto Madagasikara, ny 2 eto Antananarivo, ny 2 ao Fianaratsoa, ny 1 ao Antsirabe ary misy 1 ihany koa any Toamasina.